Faly miaraba amin'ny fiangonana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo ary manona ny fiadanany ho anareo. Ny FFPM fa 510 ny andininy 3 sy ny fa 510 ny andininy 3 no omantsika ambany maso. Ao amin'ny Jeremia 9:20 ny andininy 1:10 dia misy izao teny izao amin'ny anaran'i Jesosy. Koa amin'izany lazao amin'ny Joda sy amin'ny mponina Jerosalema hoe izao no lazain'i Jehovah. Indro izao mamorona loza hiatra aminareo ary mihevitra izay amelezako anareo. Koa samy miala amin'ny lalany ratsy avy ianareo ary ataovy tsara ny lalanareo sy ny ataonareo. Amen. Koa satria isika mbola mibanjina ny lohahevitra hoe ao reno ao amin'ny tompo ny fianakaviana dia inona fa tena antso ataon'ny tompo amin'ny isam-pianakaviana izao teny izao hoe miala amin'ny lalana ratsy. Ry havana, maneke ho azavain'ny Fanahy Masina mba hamantarantsika mazava ny lalana rehetra izay mbola tsy ankasitrahan'ny tompo eo amin'ny fiainantsika. Mety ho fomba fisaina, mety ho fomba fiteny, mety fomba mampanao ary indao angataka hery avy aminy mba hahafahantsika tanteraka amin'izany mba tsy hamorona loza hiatra amin'ny fianakavianan'ny tompo. Vavaka isika. Ray malalo, lehibe ny fiandriananao, anao ny hery, anao ny voninahitra, anao ny fanjakana ary izahay dia tany manga ihany eo am-pelatananao. Tsy misy mahasakana izay tianao atao eo amin'ny fiainanay. Ray eo, mamindra fo amin'ny fianakaviana eto ianao. Aza mamorona loza hiatra aminay ary aza mihevitra izay amelezana anay. Fa ampio izahay mba hiala amin'ny lalana ratsy falehanay. Fanahy Masina, meteza hiasa amin'ny fianakaviana rehetra, amin'ny ray mpianakaviana, amin'ny reny mpianakaviana, amin'ny zanaka rehetra ianao. Ampino tsirairay mba samy andiny teny eo anatrehan'ity teny ity. Ampafantaro anay isam-batan'olona mazava izay rehetra mbola tsy ankasitrahanao eo amin'ny fiainanay. Ny fomba fiteninay, fomba fisainanay, ny fomba mampanao anay, ny toetra anay rehetra tsy ankasitrahanao. Ary omeo fo mihaikeloka sy mibebaka marina izahay ka mba samy hiala amin'ny ratsy fanaonay. Aoka ho fianakaviana tsy mpanaiky anao himolotra fotsiny izahay fa tena mpankatoa amin'ny asa sy ny atao. Koa engany ny fianakaviana rehetra eto mba tsy hisongotanao fa samy ambolenao, tsy hisoravanao fa samy hoahorinao mafy kosa. Eny mamelan-keloka iray eo fa mandrakizay ny famindram-ponao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.
Tenin'Andriamanitra indray ao amin'ny Romana 7:20 mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Fa hitafio Jesosy Kristy Tompo ary aza miany amin'ny nofo ahatanteraka ny filany. Amen. Eto amin'izao Tenin'Andriamanitra izao dia miantso antsika indray ny Tompo hitafy any Kristy. Ny fitafiana moa ry havana dia zavatra hita maso ety ivelany. Ary rehefa mitafy marina any Kristy ny olona dia tsy azo afeniny izany fa tonga dia hita taratra amin'ny toetrany sy ny zavatra ataony. Koa moa ve rehefa mandinika antsika ety ivelany ny olona dia mahita ny toetrany Kristy eo amintsika. Vavaka isika. Misaotranao izay Jesosy fa na iza no efa natao batisa tamin'ny anaranao dia efa mitafy anao. Kanefa na dia natao batisa tamin'ny anaranao azy izahay dia tsy hoe mandray avy hatrany ny toetranao na manaraka ho azy ny fombanao, fa anjaranay ny manao izany safidy izany ary misy ezaka tokony ataonay mba hitombonay amin'izany. Mamindrafo aminay rehetra izay mbola mini mandeha amin'ny filany nofo, manara-po amin'ny fanaovan-drasy. Mamindrafo aminay izay mbola feno falotona amin'ny fo, feno falotona ny saina, eny maloto motra. Mamelan-ny elokay fa indraindray dia tena manamavo ny voninahitra ao Andriamanitra ny zavatra ataonay kristianina. Eny mamelan-ny elokay ary voleo aty anatinay ny faniriana te hianatra ny toetranao sy hanahaka ny fombanao Jesosy, mba hahaizanay hitondra tena tsara amin'ny fahamarinana, amin'ny fahamasinana, ka mba amin'ny voninahitra ny anaranao izay amin'ny zavatra rehetra ataonay. Ka dia ho hitan'ny olona rehetra izay mifanerasera aminay fa tena velona ty anatinay marina ianao Jesosy Kristy. Amin'ny anaranao nanaovanay ny vavaka. Amen. Jesosy rafolindrindra sarasady maso tsy miova tsy mifindra tombobe fity tokoa na ireko toazy tsy mamety susupo ka irono nany foko raviny manzo Jesoti nanetritina sinade vitratuko nefatu bubelarena sipanza kafututsu baide kutuwazi zanine urikyo kanisani nufidiku fafiyana ngatuku imanu lutenau ruana ritumbusu kanielu kuretra masasana wavuku engaka umina wai fumate sirauva mazakumanefa zaire trasijaka Hoan'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Anio alahady fa 7 Oktobra 2024.
Alahady fa 2 manaraka ny trinité sady atsiarovana ny réformation. Alahady natokany fitandremana isotry fitiavana hanomezam-boninahitra an'Andriamanitra noho ny Famaranana ny jobily fisotroan-drononon'Atoa Rakotonirina Julien vady ary ao anatin'ny volana himpanjinana loha hevitra hoe ao reno ao amin'ny tompo ny fianakaviana. Ho aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana amin'ny Fanahy Masina. Amen. Ho fisaorana sy fiderana an'Andriamanitra dia raha tsika mamaky eo am-pitsanganana ny Salamo efa voalahatra. Amin'ny anaran'i Jesosy, manompo ny masoko amin'ny tendrombohitra aho, avy aiza ny famonjenahy dia avy amin'ny Jehovah, mpanao ny lanitra sy ny tany. Tsy mba havelany angozozo anie ny tongotra aho, tsy ho rendrehana anie ny mpiaro anao, indro tsy matorina rendrehana amin'ny mpiaron'i Israely. Jehovah mpiaro anao, Jehovah fialofana eo amin'ny androbananao. Masoandroko tsy mba milanao noho ny andro, na ny volana noho ny alina. Jehovah hiaro anao amin'ny ratsy rehetra. Eny, hiaro amin'ny trananao izy. Jehovah hiaro anao na mivoaka na miditra, hatramin'izao ka mandrakizay. Amen.
tanteraka ny fiandriananao. Izaho rehetreza mitsaoka anao, varanay ho mandrako izay. Izaho rehetreza mitsaoka anao, varanay ho mandrako izay. Iombona mivavaka isika. Fisaoranay mandrakizay ny anaranao Jehovah, fa lehibe mihoatra ny lanitra ny famindram-poninao sy ny fitiavanao. Indreto izahay zanakao faly miderana anao sy manandratra avo ny anaranao. Misaotra fa afaka miantso anao hoe ray izahay, ary rainay ho mandrakizay ianao. Andriamanitra, te hankalazanao ny fonay satria be fity sy marina ianao. Anao avokoa ny voninahitra sy ny laza, ary ny famonjenanay dia avy aminao. Aoka hoeniko ny voninahitra ao izao toerana hivavahana izao, ary ataovy tafa ho anatanteraka aminao izahay. Misaotra ny amin'ny ahatsiarovanay ny réformation fa ny tsy mpivavahana, ka tonga mahafantatra ny marina izahay ankehitriny. Misaotra ihany koa izahay fa noho ny famindram-ponao dia afaka mivavaka ho an'Andriamanitra Rakotonirina Julien mivady na vita ny asany teo amin'ny fiangonanao. Hatreo feno ny fotoana iaonanay aminao hoe Tompo, ary taio izao fanompoana masina izao ho antitra kasitrahanao. Amin'ny anaran'i Jesosy nanaovanay izany mivavaka izany. Amen. Aoka iaraitsangana ny ankizy sy ny tanora rehetra, hira ny hira efa voalahatra. Vavaka sika. Zany tononkira zany tokoa Jesosy no entinay manandratra ny voninahitrao noho ny fitiavanao anay, ka tsy mba ataonao diso anjarany amin'ny teninao izahay. Koa mitenena ary ankehitriny fa vonim-piaino anao izahay ankizy tanora. Misaotra Tompo. Amen. Mahazo toerana ianareo. Dia faly miarabantsika rehetra ankizy tanora indray amin'ny ity maraina ity, ary dia manonona ny fiadanan'i Jesosy Kristy Tompontsika ho aminareo rehetra ny. Amen. Ny Tenin'Andriamanitra izay anjara ho antsika dia araka ny hita ao amin'ny Romanina 3:12 ny andininy 4:10 tapany voalohany. Romanina 3:12 ny andininy 4:10 tapany voalohany.
rehefa iarahantsika mahita dia vakiko amin'ny anarany Jesosy manao hoe fahita fio Jesosy Kristy Tompo. Fahita fio Jesosy Kristy Tompo. Amen. Rehefa hividianany dada sy neny akanjo vaovao sy tsara tarehy sika rakizy, dia inoko fa tsy vitsy amintsika no tsy faly. Inoko fa tsy vitsy amintsika no tsy misy hoe tena sositra be mihitsy na tezitra be rehefa nahazo akanjo tsara tarehy, fa angamba kosa tena faly avokoa ny akamaroany. Zay le izy. Inoko fa tena faly avokoa ianareo rehetra rehefa mandray zany akanjo tsara tarehy zany. Ary indrindra aza to tsy andrery ny fotoana hanaovana ilay akanjo na fitafy tsara tarehy. Fa ny fitafy na ny akanjo izay hanaovantsika dia hanaovantsika mba hanehoana fanajana, hanehoana fanomezam-boninahitra izay manoloana antsika amin'ny fotoana izay voatondro hanaovana ilay akanjo tsara tarehy na ilay akanjo vaovao. Ohatra, rehefa misy lanonam-pianakaviana na lanonam-panambadiana dia manomana fantatra an'izany ny fianakaviana rehetra. Ary amin'izao fotoana izao dia misy mihitsy ohatra rehefa hoe inona no lokon'akanjo na thème hozy izy tsika rehefa amin'ny mariazy ny tonton na misy fianakaviana atao mariazy. Raha akanjo tsy mifanaraka amin'izany na akanjo maloto na akanjo mahazatra no anaovantsika amin'ny fotoana tahaka an'ireny, na ny soratra masina aza dia mampianatra antsika mihitsy fa tsy mba mendrika ny toetra amin'ny toerana tahaka an'ireny ny tsy manana fitafiana mifanaraka amin'izany. Fa ny soratra masina dia mampianatra antsika manao hoe hitafio Jesosy Kristy Tompo. Ka ampianarina antsika izany fa raha mitafy an' Jesosy isika dia izao manaja sy manome voninahitra ny mpiara-belona amintsika, manaja sy manome voninahitra an' Jesosy Kristy Tompontsika eo anoloan'ny mpiara-belona amintsika. Zany hoe izay eo ivelantsika dia maneho ny amin'ny Jesosy ilay tiantsika. Fa ny soratra masina dia mampianatra antsika manao hoe fa nazovy ianareo no natao batisa ho an'i Kristy dia mitafy an'i Kristy. Koa hitafio Jesosy Kristy Tompo araka ny hitantsika eto amin'ity Romanina 7:12 tapany voalohany ity. Ho an'Andriamanitra irerany ny voninahitra, fa amintsika kosa ny asa ny Fanahy Masina hanampy hanazava izay tsy voazava atao anatin'izany. Hivavaka isika. Tompo, misaotra anao izahay noho ny amin'ny teninao izay mampianatra anay mba hanome voninahitra anao eo masony mpiara-belona aminay, kanefa koa hanome voninahitra sy hanaja ny mpiara-belona aminay koa amin'ny fomba sy toetra asehonay mba hanehoana ny voninahitra ao fa tsara ianao sady mpanao ny tsara. Ary indrindra koa mba ho faly sy ho ravo izahay fa manana anao izay tafianay, indrindra ho anay izay vita batisa rehetra, satria natao batisa ho anao tokoa izahay. Amin'ny anaranao Jesosy no ivavahanay toy izany.
amen. Vavaka Vavaka isika ry Andriamanitra ranay tsara indrindra falo ny fonay tonga amin'izao fotoana izao izay anona sy andraisana ny afatra avy aminao. Mangataka ny fanahinao masina izahay hitaritalana ny mpamaky ny teny sy ny teny rehetra izay alohan'ny fafanay. Ny mpanomponao izay hitondra ny afatra avy aminao dia aoka ny sitraponao ny ambarany araka ny iraka izay nomenao azy. Ho tany teny lonaky ny teninao izahay vahoakanao izay andray ny afatra avy aminao ka hainkato sy hanaraka ny tetinao. Mitenena Tompo fa miaino izahay vahoakanao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Araka ny mahazatra eto amin'ny Fjkm Isotry Fitiavana dia amin'ny Baiboly Fjkm no amakiana ny teny isaky ny Alahady farany volana ho fampatsahivana ny antom-bavaka Jesosy Kristy sy ho mariky ny fiombonan'ny kristianina. Iaraka mamaky sy hain'ny soratra masina isika ao amin'ny Fanekena Taloha, bokin'ny Jeremia. Jeremia toko 20 andininy voalohany ka hatramin'ny 20. Rehefa hita dia ho vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Nisy baiko avy amin'ny Tompo ho an'i Jeremia nanao hoe mitsangana ary midina any an-tranon'ny mpanefy tanimanga, ary any no ampandrenesako anao ny teniko. Dia nidina tao an-tranon'ny mpanefy tanimanga aho ka indro izy nanao ny asany teo ambonin'ny kodia fanodinana. Raha simba ny vilany atao fa mety hitranga amin'ny tanimanga eo an-tanan'ny mpanefy ihany izany, dia anaovany vilany hafa indray iny araka izay tiany anaovana azy. Dia nanafatra ny Tompo hoe moa tsy afaka manao aminareo toy izay ataon'ny mpanefy tanimanga ity va aho, hoy ny olon'Israely, hoy ny fanontaniana entitra avy amiko Tompo. Indro eo an-tanako ianareo tahaka ny tanimanga eo an-tanan'ny mpanefy azy. Indraindray dia milaza ny anongotra sy anjera ary andrava firenena iray na fanjakana iray aho. Nefa raha miala amin'ny ratsy izay nahatonga ny fandrahonako izy dia hiova hevitra amin'ny loza izay kasaiko hamelezana azy aho. Ary indraindray dia milaza ny hanorina kamboty firenena iray na fanjakana iray aho. Nefa raha manao izay ratsy eo imasika izy ka tsy mihaino ny feoko dia hiova hevitra aho amin'ny soa izay nampanantenaiko atao aminy. Ankehitriny Jeremia mitenena amin'ny olon'ny Joda sy ny mponiny Jerosalema ka ambarao aminy hoe izao no lazain'ny Tompo, indro efa namola vola loza hamelezana anareo aho, ary eo am-panomanana ny tetika ampiarana izany. Koa samy miala amin'ny fitondran-tena ratsy avy ianareo ary vai ho tsara ny fitondran-tenanareo sy ny asanareo. Kanjo mifikotra tamin'ny ditrapony sy ny fiheren-dratsiny izy ka namaly hoe mamoiza izay efa tapaka ihany no ataonay.
Ho tohizantsika ny famakinan'ny soratra masina ao amin'ny Fanekena Vaovao. Filazantsara araka ny marka toko 7 andiny vavalombelona ka hatramin'ny 15. Ary ho faranantsika ny famakinan'ny soratra masina ao amin'ny epistily ho an'ny Romanina toko 7 andiny 1 ka hatramin'ny 14. Rehefa hita dia ho vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Fa hoy Joany tamin'i Jesoa, mpampianatra, nahita olona nandroaka demony tamin'ny anaranao izahay ka noraranay satria tsy namantsika. Dia hoy Jesoa taminy, aza rarana fa tsy misy olona hanao asa mahagaga amin'ny anarako ka ahateny ratsy ahy eo no eo. Fa izay tsy manohitra antsika dia momba antsika. Ary na iza manome rano eran'ny kaopy hosotronareo no ny maha Kristy anareo, dia lazaiko marina aminareo fa tsy ho diso valosoa. Na iza mitarika ny anankiray amin'itony madinika mino ahy itony anao ratsy, dia aleo izy anatonana vato be fikoseham-bary eo amin'ny vozony ka atsipy any anaty ranomasina. Raha mitarika anao amin'ny ratsy ny tananao ila, dia tapao. Fa aleo ianao tokan-tanana nefa tafiditra any amin'ny fiainana, toy izay ary tanandroa nefa mivarina any amin'ny lohasahan'afo, dia any amin'ny afo tsy mitsaha mirehitra. Any ny olitra mivoaka amin'ny tena tsy maty, ary ny afo tsy mitsaha mirehitra. Raha mitarika anao amin'ny ratsy ny tongotrao ila, dia tapao. Fa aleo ianao tokan-tongotra nefa tafiditra any amin'ny fiainana, toy izay ary tongotra roa nefa atsipy any amin'ny lohasahan'afo. Any ny olitra mivoaka amin'ny tena tsy maty, ary ny afo tsy mitsaha mirehitra. Ary raha mitarika anao amin'ny ratsy ny masonao ila, dia esory. Fa aleo ianao toka-maso nefa tafiditra any amin'ny fanjakan'Andriamanitra, toy izay ary maso roa nefa atsipy any amin'ny lohasahan'afo. Any ny olitra mivoaka amin'ny tena tsy maty, ary ny afo tsy mitsaha mirehitra. Eny, ho diovina amin'ny alalan'ny afo avokoa ny olona rehetra, tahaka ny anadiovana ny sorona rehetra amin'ny alalan'ny sira. Zavatsoa manko ny sira, kanefa raha ny sira no tonga matsatso, ataonareo ahoana indray no amerina ny tsirony? Aoka ianareo hanana sira ao aminareo, ary aoka hanjaka eo aminareo ny fihavanana. Fantatrareo raha teo indrindra koa ny andro diavintsika. Izao no fotoana tokony ifoazanareo amin'ny torimaso, satria ankehitriny antombotra antsika kokoa ny famonjena, fa tsy tahaka ny tamin'ny andro vao ninoantsika. Madiva ho lasa ny alina, ary mby akaiky ny andro. Hialao ary ny asa fanao amin'ny maizina, ka hitafio ny fiadiana fampiasa amin'ny mazava. Aoka isika hitondra tena tsara toy ny amin'ny atoandro, ka hifady ny fananaram-po sy ny fidorohana, ny fijangajangana sy ny fihetsika tsy maotina, ny adiady sy ny fifampialonana. Fa hitafio ny fiadian'i Jesoa Kristy Tompo, ka aza mety ho tarihin'ny maha olona mpanota ho amin'ny filan-dratsy. Amen.
miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Tompo ry havana tonga amin'izao alahady farany amin'ny volana Oktobra izao amaranantsika ny lohahevitra hoe aorena ao amin'ny tompo ny fianakaviana miarabako ny ray aman-dreny mpiara-miasa izay tonga amin'ny fotoana fisotro-dronono ka anamariantsika fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra amin'ity anio ity. Indrindra miarabantsika zanaky ny réformation afaka mahatsiaro indray izany fihodinany tantara teo amin'ny fiangonana izany. Ireo perikopa anankitelo izay novakiana dia samy angalatsika andininy avokoa iompana ny afatr'Andriamanitra amin'izao anio izao. Alahady ny réformation anio ary tsara ampatsahivina antsika fiangonana zanaky ny réformation ireo foto-kevitra 5 izay iantonana na ifotorana izany atao hoe réformation izany. Efa fantatsika ihany saingy ndeha averina indray. Voalohany dia ny hoe soratra masina irery ihany. Ny faharoa Jesosy Kristy irery ihany. Ny fahatelo ny finoana irery ihany. Ny fahaefatra ny fahasoavana irery ihany ary ny fahadimy farany voninahitr'Andriamanitra irery ihany. Ireo no foto-kevin-dehibe ny réformation na ny fanitsy-pivavahana. Ao amin'ny Jeremia 7:20 izay novakiana tamintsika teo dia hitantsika ny fanomezan-danja ny soratra masina mitondra fiovana. Apetrak'Andriamanitra hitondra fiovana ny soratra masina. Hoy ny andininy Fjkm 12 amin'ny anaran'ny Tompo. Koa amin'izany lazao amin'ny Joda sy amin'ny mponina eto Jerosalema, izao no lazain'i Jehovah, indro izao mamorona loza hiatra aminareo ary mihevitra izay amelezako anareo, kosa miala amin'ny lalany ratsy avy ianareo ary ataovy tsara ny lalanareo sy ny ataonareo. Nefa ho ireo kivy izahay izany, mbola anaraka ny hevitra ihany izahay, eny samy anao araka ny ditry ny foratsiny avy izahay rehetra. Ry fiangonana no avaozana, miavaoza aza miziriziry. Ry fiangonana ny avao, miavaoza aza miziriziry. Zanak'Israely rehefa nambara tamin'ny alala ny mpaminany Jeremia, ny afatr'Andriamanitra mba hialany amin'ny lalany ratsy, anaovany tsara ny lalany, dia tsy nety izy fa ny hoe anaraka ny ditry ny fony ihany. Tsy fiangonana miavao zany. Tsy vonina hivoatra amin'ny fitondran-tena, hiatsara amin'ny fitondran-tena. Ny Andriamanitra inontsika ry amana dia Andriamanitra nahary izao tontolo izao amin'ny alalan'ny tena. Nitondra fanavaozana teto amin'izao tontolo izao tamin'ny alalan'ny tena izy. Ka nahatonga ny fahazavana, nahatonga ny tany sy ny lanitra izay rehetra eo aminy. Ny avao izao tontolo izao no hoy ny teny. Fa tsy izany ihany, fa ny Andriamanitra inontsika koa dia Andriamanitra teny tonga nofo izay mitondra fanavaozana ho an'izao tontolo izao ao amin'ny Kristy. Fiainam-baovao ho antsika. Fa ny Andriamanitra inontsika koa dia Andriamanitra miteny mandraka ankehitriny amin'ny alalan'ny Fanahy Masina, mampianatra ny zavatra rehetra, mampatsiaro ny zavatra rehetra. Andriamanitra inontsika dia ilay teny tsy miova fa teny manova. Ny Andriamanitra inontsika dia ilay teny tsy vaovao fa efa ela, nefa koa teny manavao. Izany no soratra masina ry havana. Araka ny fampianaran'ny fiangonana, ny tenin'Andriamanitra dia tsy inona tsy akory fa ny soratra masina iasan'ny Fanahy Masina. Ny tenin'Andriamanitra dia ny soratra masina iasan'ny Fanahy Masina. Izany hoe, raha isaky ny mamaky soratra masina isika, iasan'ny Fanahy Masina ny vaky teny soratra masina ataotsika, dia misy faharina vaovao, misy réformation, misy zavatra vaovao tokony ateraky ny soratra masina ary tsy maintsy iseho eo amin'ny fiainantsika vaovao.
Jeremia tena nafatra miteny amin'ny alalan'ny mpaminany Jeremia Andriamanitra fa niziriziry ny zanak'Israely andeha amin'ny ditry ny fona ihany izahay. Ry havana malala, fiainan'ny fiangonana dia ahatarafana ny hoe soloina ny fanaon'ny olona ny soratra masina. Zany daholo zao ny ataon'ny olonako. Ahoantsika ny tsy mba hanao an'izany? Fa moa araka ny soratra masina ve ny ataon'ny olona rehetra? Ry fiangonana miavao, miavaoza aza miziriziry. Indraindray koa mamaky ny soratra masina fa tsy manaiky hiverina amin'ny soratra masina. Mamaky soratra masina fa tsy manaiky hanaraka izay voalaza ny soratra masina. Ary ny tena loza moa izay mpanjoany maro amin'ny fiangonana dia tsy mamaky soratra masina akory ny fiangonana. Tsy réformé zany. Tsy azo anantenaina fiavaozana, hitombo amin'ny fiavaozana ny fiangonana. Tsy mamaky soratra masina, tsy manaraka ny voalaza ny soratra masina, ary tsy manaiky hiverina amin'ny soratra masina. Lasa manaraka ny fanaon'izao tontolo izao, na miverina amin'izay fanalohany. Toy ny alika hoy ny apôstôly masika be ny fiteniny. Izay antsonantsika ry havana teny hoe miavaoza, mamaky soratra masina, maneke ho tarihan'ny soratra masina, hiverina amin'izay ambarany soratra masina marina, amin'izay ataontsika. Miavaoza, mamaky soratra masina, ary arao izay ambarany soratra masina, aza miziriziry amin'ny ditry ny fonao. Ry fiangonana no avaozina. Ny faharoa dia ny amin'ny fahasoavana ireriany. Teo soratra masina ireriany mitondra fanavaozana, fa izao kosa fahasoavana ireriany hitondra fihavanana. Ny marika 7:15 tapany farany. Mihavana tsara ianareo. Ry fiangonana no avaozina, mihavana aza misaratsaraka. Mihavana aza mitsaratsaraka. Mahatonga ty fehiten'ny Jesosy tia dia izay fanambaran'ny jaona tamin'ny manao hoe eo amin'ny 9:7 hatrany amin'ny 7 amin'ny marika 7. Ny anaran'ny tompo, mpampianatra nahita olona anankiray namoaka demonia tamin'ny anaranao zahay ka noraranay satria tsy nanaraka antsika. Fa o Jesosy aza mandrara azy fa tsy misy olona izay hanao asa lehibe amin'ny anarako ka hateny ratsy avetivety, fa izay tsy manohitra antsika dia momba antsika. Ry fiangonana no avaozina, mihavana aza misaratsaraka. Ny fahasoavan'Andriamanitra dia izay nitiavany asianao ka nanomezany ny an'i Jesosy Kristy hamonjy atsika. Ny fahasoavan'Andriamanitra dia ny fanehony ny fitiavany antsika izay tsy mendrika ho tiavana akory. Ny fahasoavan'Andriamanitra dia ny famonjeny atsika olona mpanota tokony ho very sy velona mandrakizay, kanefa dia navela heloka sy velomina mandrakizay. Tsy tokony ho antsika ny fahamarinana, fahan'Andriamanitra rery zany, saingy nomeny atsika atao amin'ny Jesosy. Tsy mendrika ho hamarinana akory zasianao no hoy ny fahotana. Izay ilay fahasoavan'Andriamanitra. Satria miseho amin'izany fitiavana tsy manampaharoa izany ny fahasoavan'Andriamanitra, dia io fitiavana io no manosika atsika mba hifankatia kosa, hiavana tsara. Raha izany ary ny tiavan'Andriamanitra antsika, dia tokony hifankatia kosa isika. Hoy ny jaona voalohany, 4:1-10. Ko amin'izany mihavana amin'izay heverinao, fa tsy tokony hihavanana akory.
aza manao voady tsy hiavana na aminiza na aminiza fa manaova voady ry fiangonana zanaky ny réformationni hiavana tsara ary hiavana amin'ny olona rehetra miavana ary miara-miasa amin'izay heverinao tsy azo iarana miasa akory fa izany ny fahasoavan'Andriamanitra tsika izay malemy dia nantsoin'Andriamanitra ilay mahery mba ho mpiara-miasa aminy miara-miasa amin'izay heverinao tsy azo iarana miasa akory. Ny fiangonana riavana dia indraindray miaina ao anatin'ny fombafomba ny fitafy ny lokon'ny fitafiana aza dia hitantsika eny rehetreny to te hanamariana ny fiangonana ka hanavahana tena tsy momba anao zahay izay miavaka tahaka izao ny amin'ny batisa dia mampisaraka fiangonana maro tsy hiavanana ny amin'ny fandraisana fanasan'ny tompo any koa dia tsy hiavanana misy fahasamihafana fampianarana fa amin'izany indrindra no hiantsona ny hoe fahasoavana irery ihany Jesosy Kristy lay profo fitiavan'Andriamanitra dia manosika antsika hifankatia mihavana tsara izay tsy manohitra antsika dia momba antsika antsony isika araka izany mba tena handala ny fihavanana satria nasehon'Andriamanitra miharihary ny fahasoavana irery ihany tao amin'i Jesosy lay tiantsika ka nahafony ainy sady azo fijaliana ry havana no fifaliana ny fihavanana azo fijaliana no fifaliana ny fihavanana tsy misy olona andrafitra fihavanana ka andeha mory indrindra raha nisy raorao tao amin'ny fihavanana tsy mandeha mory zany hiaretanao fijaliana ahoana ny havanako amin'ny tsy namoroa azo fijaliana ny fihavanana saingy fifaliana koa ny fihavanana ry fiangonana no avaozina miaina ny fahasoavan'Andriamanitra lay fitiavana tsy hitafetra tsy tokony hiantefa amintsika isika mandihana mifankatia koa. Ny fahatelo Jesosy Kristy irery ihany ny fiangonana no avaozina dia mitafy any Kristy. Ny Romanina 7:12 izay efa natolotra hatrany am-piandohana teo amin'ny fiderana ary mbola natolotra teo amin'ny 10 minitra ho an'ny ankizy sy ny tanora. Tadidy tsara hitafio Jesosy Kristy aza misolosolo akanjo dia ahoana zany fampianaran'ny fiangonana dia ny hoe Jesosy irery ihany no an'ny mpanalalana antsika amin'Andriamanitra tsy azo ampiana ary tsy azo analana tsy misy hoe ranona koa aloha mba hiditriditra kely eo dia antsotsoana rehefa mivavaka ny anarany ihany tsia Jesosy irery ihany tsy ampiana tsy analana saingy tsy dia amin'izany loatra ny ambaran'ny Romanina 7:12 amintsika fa ny amin'izay fitondratena ho an'ny kristianina manomboka eo amin'ny 2:12 sy ity 2:13 ity dia mitanisa ny fitondratena tsika kristianina ny amin'ny hoe fanoloratena sy ny fanompoana teraky ny fanoloratena ny fifandraisana amin'ny hafa samy mpianakavy ny finoana ny andraikitra ao amin'ny fiarahamonina ny fanajana ny mpitondra sy ny fandoava-ketra ary farany ny fifandraisanao amin'ny tenanao sy ny fitondrantenanao izay ny tafiditra ao amin'ny perikopa ny 9:9 hatramin'ny 4:10. Ny 4:10 dia toy ny fitondrantena hitafio Jesosy Kristy azo oharina amin'ny mpilalao tantara antsehatra isika kristianina ry havana eto anivony izao tontolo izao raha manomana ny fankalazana an'Andriamanitra no ny fahateran'ny mpamonjy na ny krismasy ny sekoly alahady dia te amerina ny tantara na aterahan'i Jesosy raha ilalao zany tantara zany sika dia mila ny olona izay ilalao
ny andraikitry Herôda tao amin'ny fahateran'i Jesosy, ny magy, ny anjely, dia maninona mandeha amin'izao fotsiny ve mba makamaka ny fitafian'i Herôda izay hanao Herôda amin'io, mba mandraindray kely ny fitafian'ny anjely arak'izay ahafantarantsika azy ny ilalao an-tsehatra ny anjely, dia torak'izany koa Josefa sy Maria. Fa isika ty amin'izao tontolo izao dia tena mpiantsehatra, mpilalao ny tantara mpamonjena, ary amin'izany dia izay nataony Kristy no asehontsika amin'izao tontolo izao, izay vitany Kristy irery ihany no asehontsika amin'izao tontolo izao. Itafio Jesosy Kristy ny toetrany, ny lalana ny zorany, ny fanaony izay nolazainy, dia izany no asehontsika eto amin'izao tontolo izao. Ry havana malala, indraindray dia solosolotsika i Jesosy, tsy mitafy an'i Jesosy amin'ny fotoana rehetra isika, aty am-piangonana dia toa mitafy an'i Kristy tokoa isika, fa rehefa eo amin'ny fiainana andavanandro, any am-piasana, any an-tokantrano, any am-pianarana, dia na isika manary ny fitafianan'i Jesosy, na isika mitafitapaka. Rehefa te hiseho ho kristianina dia miseho, rehefa tsy te hiseho dia avelany ny maha-kristianina. Ry fiangonana no avaozina itafio Jesosy Kristy, enti miasa, entina mivavaka, entina miatrika ny fiainana andavanandro, ny toetra izay narafitry Kristy ao amintsika. Anio ry havana dia ivelomy indray ny Tenin'Andriamanitra hanavao anao. Anio ivelomy ny fahasoavan'Andriamanitra mba hampiavana antsika. Anio Jesosy irery ihany itafio mba hahatonga ny tantara-pamonjena hipaka amin'izao tontolo izao. Raha mitodika amin'ireo ray aman-dreny izay namariana manokana ity fotoana ity ao anatin'ny fisotroan-dronono, anio fisotroan-dronono tsy mitsahatra ny famakian-teny ary arao ny soratra masina. Ny asanao no mitsahatra, fa ny famakiana soratra masina tsy hitsahatra, arao ny soratra masina. Faharoa, fahasoavan'Andriamanitra. Tsy ny asa vitanao no inona eo anatrehan'ny Tompo, fa ny fahasoavany mamangy anao isan'andro ary mbola mitohy mandrakizay izany. Ny fahatelo, Jesosy irery ihany. Ny fitafiana enti manao zaridaina no mety mijanona, fa ianao dia hitafy an'i Kristy ka hitory an'i Jesosy amin'ny fotoana rehetra, amin'ny toerana rehetra. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Amen. Hivavaka sika ry havana. Ry Andriamanitra tianay io, nanao asa lehibe teto amin'izao tontolo izao tokoa ianao. Niezaka hatrany hatrany handresy ny herin'ny ratsy izay mamatotra amin'izao tontolo izao, ka nampisy ny réformationa, ary dia nampatsiahivina anay izany tamin'ity androany ity tamin'ny lalan'ny teninao. Ka izay fiangonanao dia zanaka izany réformationa izany. Namporisianao izahay hiala amin'ny faharatsiana ka hiaina amin'ny fihavanana ary haneo amin'ny Jesosy Kristy eo amin'ny fiainana indrindraindrindra. Kanefa indrisy miherimbelona sy miziriziry amin'izay fanao ratsy izahay, tsy mety resy lahatra, fa toa maka ohatra mihitsy aza hoe efa izany no fanaon'ny olona rehetra. Tompo, mamindra fo aminay noho izany, ary fonjeo izahay amin'ny fahasoavanao, mba hiala amin'ny faharatsiana rehetra izay tsy hankasitrahanao. Ianao ilay Andriamanitra fitiavana no irinay hitoetra ty amponay, ka hanome anay ny fitiavana
ahaizanay miavana sy mitia ny mpiarabelona aminay rehetra na iza ary indrindra Tompo havao zy toetra ty anatinay ny fanahinay amin'ny alalan'ny Fanekena Masina mba handehananay araka ny sitraponao Andriamanitra ka hitafianay an Jesosy Kristy zanakao lay maty ny solo anay teo amin'ny hazo fijaliana. Mamindrafo amin'ny Andriamanitra noho izany mba havao zo izay ho tafahomana sy tafatoetra ao aminao noho ny fahasoavanao. Ianao ilay Andriamanitra tsy mba mitahiry fahatezerana na lolo-po fa mamindra fo sy miantra amin'izay rehetra mahatsiaro ho tsy mendrika eo anatrehanao. Mahatoky izahay fa rehefa manaiky eto anatrehanao ny tsy fahatanteranay dia mamela ny fahadisoanay ianao satria ny anaran'i Jesosy Kristy Tomponay no entinay manatona anao sy manandratra izany vavaka izany. Amen. Tsangana riavana raiso izao teny famelan-keloka atolotry ny Tompo antsika izao manao hoe: ianao izay efa notantanako avy tany amin'ny farany tany ary natsoiko io avy tany an-tsisiny ka nilazako hoe mpanompoko ianao, efa nofidiako ka tsy mba nariko. Izaho efa nandevina ny fahadisoanao tahaka ny fandevina ny zavina ary ny fahotanao tahaka ny raona, koa miverena amiko fa efa nanavitra anao aho. Ambara riavana fa voavela ny elokareo noho ny anaran'ny Masina miderany Tompo. Amen. Sambatrani uluna izan, vavelani hemuni, simasaruna nifahutani. Sambatrani uluna izan, tisani Jehovah Enoka, Oriteny sifitaka ny fanahiny.
fikoariavana dia sahy manambarany finoany eo anatrehan'Andriamanitra sy ny fiangonana ko andeha isika hanambarany finoantsika amin'ny alalan'ny fanekam-pinoana apôstôlika dia ny fanekam-pinoana larana voalohany manao hoe mino an'Andriamanitra ray tsy to mpanao lanitra sy ny tany aho ary mino an' Jesosy Kristy zanan'ilay tokana tompontsika izay nitorotoroana tamin'ny Fanahy Masina nateraka Maria Virjiny nijalana napaka i Ponty Pilata nohomboana tamin'ny hazo fijaliana maty ka naleviny nidina tany amin'ny fiainantsika nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo niakatra ho any an-danitra nipetraka eo an-kavanan'Andriamanitra ray tsy to avy any ny avy ny tsara ny velona sy ny maty mino ny Fanahy Masina aho ny fiangonana masina manderana izao tontolo izao ny fiombonan'ny olona masina ny famelan-keloka ny fitsangana ny tena amin'ny maty ary ny fiainana mandrakizay. Amen.
araka ny voatolotra teo a dia ny hira fahadimy ampitelonjato andiny faefatra no hidirantsika amin'ny asa vavolombelona mikasika ny fisotroan-drononon'ny havantsika. 5 ampitelonjato ny andiny faefatra. Mandritra izany Tiavana dia hiakatra ety amin'ny altara izy mivady Rakotonirina Julien ary torak'izany koa ny biraon'ny komity. Izao no fotoana itsofantsika rano ny mpiara-miasa Rakotonirina Julien omban'ny ankonany ho amin'ny fisotroan-dronono. Amin'ny fomba ny fiangonana tahaka izao dia ambara fohy amintsika ny mombamomba azy sy izay asa nataony. Ary dia androso araka izany ny anankiray avy ao amin'ny komity anatanteraka ny tsia. Fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara, Synodam-paritany Antananarivo Andrefana, Fitandremana Isotry Fitiavana, jobily fisotroan-drononon'ny Rakotonirina Julien mivady. Mazotoa manolotra ny Tenin'Andriamanitra amin'Andriamanitra, olona voaza-toetra dia piasa tsara tsy mahazo enatra. Timoty 2:5. Izany Tenin'Andriamanitra izany no teny faneva noraisin'Andriamatoa Rakotonirina Julien amin'izao jobily fisotroan-drononony izao. Iza moa Andriamatoa Julien. Rakotonirina Julien dia teraka ny 30 Oktobra 1790. Vita Fanahy Masina na fanambadiana tamin-dramatoa Rasoa Zanakolona Bernadette ny taona 24. Ny teraka 3 mianadahy 2 lahy iray vavy ary mananjavy kely 2 amin'ireo zanany ireo. Ara-panahy natao batisa ny taona 24 ary noraisina ho mpandray ny fanasan'ny tompo ny taona 7 teto Isotry Fitiavana. Ary ny asa nanomboka ny taona 7 ny karakara zaridaina sy nanadio ny trano fidiovana. Nanampy tamin'ny fikarakarana ny zaridaina tao amin'ny toeram-panomanana mpitandrina teny Ambatonakanga ny taona 7 hatramin'izao fisotroan-drononony izao. Maro ny zavatra nafinaritra azy sy azony tamin'ny traikefa ny karakara zaridaina teto sy ny fiara-miasa tamin'ny fiangonana. Misaotra an'Andriamanitra amin'izao jobily fisotroan-dronono izao ny mpitandrina sy ny fiangonana amin'ny anaran'ireo komity. Hoy ny soratra masina fa Andriamanitra tsy mba tsy marina anadio ny asanareo sy ny fitiavana izay nasehonareo voninahitry ny anarany. Raha nanompo ny olona masina ianareo sady mbola manompo ihany. Hebreo 9:10. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Dia misaotra an'Andriamanitra isika navelany atsiaro tao anatin'ny minitra vitsy sy ahafantatra bebe koa an'izao ray aman-dreny mpiara-miasa izao. Ho marika izany jobily fisotroan-dronono izany Tiavana, ny komity dia manolotra ny takela mpankasitrahana ary dia maka izany indray ny mpanompon'Andriamanitra efa voalahatra.
Toy izao ny voasoratra eto amin'ity takela-pahatsiarovana ity. Fiangonana Jesosy Kristy eto Madagasikara, Synodam-paritany Antananarivo Andrefana, Fitandremana Isotry Fitiavana. Takela-pahatsiarovana ho fisaorana sy fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra noho ny jobily fisotroan-dronono. Mahasotoa manolotra ny tenanao amin'Andriamanitra, olona voazahan-toetra dia piasa tsara tsy mahazo enatra. Timoty 2:2-4. Atolotra an'Andriamatoa Rakotonirina Julien. Itia ho fisaorana sy fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra noho ny fandehanany ho amin'ny fisotroan-dronono rehefa nahavita ny fiazakazany tamin'ny fiarakarana ny zaridaina teto amin'ny Fjkm Isotry Fitiavana ny taona 2000 hatramin'ny 2020. Antananarivo 20 Oktobra taona 2020. Ny mpitandrina Andrianomanana miaro-soa, ny braony fitandremana Rabeny Arsantina ny Rina, ny filohan'ny komity Dakadis Jean Kenny ary ny nanolorana Andriamatoa Rakotonirina Julien. Dia atolotra anao ampitiavana ity Andriamatoa Julien ho fahatsiarovana ny fandarovanao teto amin'ny fiangonana Isotry Fitiavana. Ny anankiray moa zany dia mipetraka ho an'ny fiangonana. Mitsangana i Vavaka isika ry havana. Izay ankasitrahana ianao Andriamanitra dia ny hafanay maneho ny fiombonan'ny olona masina ao anatin'ny fanompoana izay ny antsonao ny tsiraray avy. Niara-ny asa tamin'izao ray aman-dren'izao izahay nandritra ny 20 taona mipaka ary indro ampidirinao amin'ny fisotroan-dronono izy. Tsy noho ny amin'izay ezaka nataony fa noho ny fahasoavanao, noho ny famindramponao tsy mahalany ritra. Mankasitraka indrindra Tompo. Dia nanamarika izany ny fiangonana mba tena ho tsaroa ny fitiavanao Andriamanitra. Ary izay mety valipity atolotra ny fiangonana azy dia ho endrik'ilay valipity izay tsy arinao an'ny mpanompo nanompo ny olona masina. Jesosy Kristy tehirizo izy mba amin'ny ankonany, ny vady aman-janany, ny zafiny. Dia misaotra anao izay ny ambola hialohavanao lalana azy amin'ny fiainany, indrindra ny fiainana mandrakizay. Misaotra Jesosy. Amen. Petraka. Ny amin'izao jobily izao ry havana dia efa nanapaka isika mpandray samy tompony amin'ny tanjona izay hokendrentsika ary dia ambara amin'ny fankasitrahan'Andriamanitra feno fa toditsika amin'izao andro an'izao ny fanomezana izay nokendrena mba hamatsiana azy ireo ho amin'ny fisotroan-dronono. Dia misaotra an'Andriamanitra amin'izany isika. Ankoatran'izay moa dia misaotra ny komity amin'ny fanafiana azy ireo. Tsara tarehy mihitsy ny zanak'Andriamanitra. Dia tsy izy ihany fa ny anankiray amin'ny zanaka mbola eo ankonany. Dia hitafio Jesosy Kristy. Dia mbola misaotra sy mpisaorana anareo izahay. Misaotra an'Andriamanitra lehibe tokoa ry hava-malala ao amin'ny Tompo noho ny fahasoavana izay noraisinay sy ny ankonako teto amin'ny fiangonana. Fa lehibe tokoa ny famindram-pony ary misaotra ny ray aman-dreny ara-panahy ny mpitandrina izay mitandrina izay ny saorana tokoa noho ny fitondrany anay am-bavaka sady mampahery hatrany sy nahitanay ny asa no nahitanay azy dia sy andraikitra teto anivon'ny fiangonana sady tsy nanadinanay ihany koa
ireo birao mpiangonana tsy atanan'izany tsy adino ihany koa ireo komity sy ireo sampana sy ny mpiara-miasa izay izay nanoana anay sy ny karakara anay tamin'ny jobily famaranana ny asa ary ny mpianakavin'ny finoana dia makasitraka eram-po eran-tsaina dia ny asa no vita fa ny fiarahana ny tompony dia mbola mitoy ihany dia n'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Amen. Ity ampamaran'izao asa vavolombelona izao dia mandefa ny fialantsiny amintsika ny filohan'ny komity izay tsy eto an-toerana no ny asa amandrarana ny rahana azy ary araka ny hitantsika teo dia nanao fandamina ny komity ka nipitahiry volan'ny komity no nitarika ity Fanompoam-Pivavahana ity. Ho fankasitrahantsika ny komity eo anatrehan'ny tompo dia mangataka anareo ry havana mba hitsangana. Ny komity asa komity daholo. Indreo ny komity izay nisahana izao asa masina izao misaotra anareo sy ny fisianareo eto anivon'ny fiangonana, ny fiangonana manontolo. Andriamanitra tsy mba tsy marina tokoa ka nadino ny asa sy ny fikerezanaina izay nataonareo tamin'ny fikarakarana izao fotoan-dehibe sy fotoam-pahasoavana izao. Izy koa tsy avery valim-pitianareo sy ny ankonanareo tsirairay avy. Misaotra ry havana. Raiso ny tsodrano izay tonona sy atolotra amin'ny anaran'ny tompo. Fiadanana ne ho an'ny rahalahy ary fitiavana mba amin'ny finoana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompo. Ny fahasoavana ne ho amin'izay rehetra tian'i Jesosy Kristy tompontsika amin'ny fitiavana tsy mety levona. Amen.
ho an'Andriamanitra irerianany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.